be ny zavatra azo tsoahana satria roa andro nipetraka tsara toa pitonina nanomboka namerina n'ilay lalao rehetra dia ny azo lazaina hoe mbola be dia be ny asa miandry tena be dia be ny famonoam-baolina iny efa fantatra hoe mitaky asa maro be mihitsy hita daholo ny pitsopitsony rehetrarehetra dia manomboka miasa mijery inona ny zavatra tokony atao mety hoe anamboarana sy anarenana n'izay zavatra tsy mety zay ny dikan'izay mila miasa izay staff teknika izay mbola eto ry zalahy mbola samy eto daholo dia efa tsy mitsahatra ny mifanatona inona ny tokony atao inona ny zavatra tokony atao Andriamanitra hoe voatazontsika oatra sy oatra ny Ghanéenne iny baolina iny zay le niresako foana hatramin'izay hoe tsy dia azo atao référence loatra satria ny zavatra iny mety misy effet psychologique kely mety hoe nahatonga ohatran'iny marina tena ny lalao ny boakely lalao ny joueur tena nanome an'izay tena hoe tany aminy ary zay indrindra ilay izy nanana fony ny boakely dia nanome an'izay tena avy any aminy mba nahafana nahazo an'iny vokatra hoe adisaly iny tena marina ilay izy hoe tsy ny adisaly iny tena mahafaly satria tsy fandresena nge ilay izy fa saingy fotsiny hoe nahafana nanapaka an'ilay faharesena to dia ho anaty tsotra be dia be na ny resaka collectif ary eny ambony kianja io ny resaka fiarahana ara-taktikitsika zay tsy mamenatra no miteny raha mitamin'ny firenena lehibe eto Afrika sy any ivelantsika ny ara-taktika somary mbola be dia be ny zavatra amboarina sy atsaraina zany dikan'izay nefa hita le teo hoe fohy kely ny fotoana nanaovana an'ilay izy amin'izao fotoana izao zay mino fa hiandalana tsaratsara ny angamba zay ny tena azoko tenenina ny ara-teknika tsika aloha tsorina fa ny ara-teknika somary manatombo ny malagasy amintsika le somary fonetanetana sy fohifohy fa zay ara-taktika zay ny tena be dia be zany tsy dia ho tany saiko eto daholo tsika fa raha tsy resaka zay le resaka foana hoe ny resaka transition ny resaka amin'ny fotoana manao ahoana ny tokony manao attaque rapide amin'ny fotoana manao ny tokony manao contre attaque zany zavatra zany tsy resahana zany dia moramora fa rehefa tena mandeha ny baolina dia hita hoe misy zavatra be dia be mbola tsy ampy tena marina mihitsy zany iny ny etrenan'ny Ghana zay ny raha malala fa iny fotoana kely iny tsy nahafana tena nanao ahoana na ny fomba fandresen-dahatra ny fitadiavana mpilalao akoatra ny mpilalao milalao eto Madagasikara akoatra ny milalao eto Madagasikara sy amin'ny nosy manodidina azo lazaina hoe reny moramora kokoa fa ny mpilalao any Eropa zay ny tena olana ny mpilalao any Eropa tsy dia vita ny ara-telefonina fotsiny ny fandresen-dahatra fa tena mila mifanatra marina ilay izy hoe mety tsy ho zatsony eo satria hatreto dia mbola milaza foana hoe efa bolana ilay lalao roa no tena mifanarahana anjara amin'ny mpanapa-kevitra rehetra indray zany no mahita hoe iza no mety atao nefa zany zavatra zany ho amin'ny fitohizan'ny ekipa pirenena malagasy ilaina foana ho ahy manokana dia maromaro ny mpilalao azo jerena ampitan-dranomasina efa somary manana ny lista rehetra sy ny club sy anaovan'izy ireo fa zay le fomba fandresen-dahatra zay mitaky fotoana satria mila miresaka tsara amin'ny zalahy mila mifandresy lahatra tsara dia aloha tena tsorina mila manana avona fandresen-dahatra koa ianao rehefa resaka amin'ny zalahy satria tsy hoe andao no ekipa nasional malagasy fotsiny dia mijanona eo fa tokony ho fantatra zareo inona ny mety ilana azy atao anatin'ny ekipa nasional dia inona ny tombontsoa mety ho azony inona koa ny tombontsoan'ny ekipa pirenena malagasy rehefa makandry zareo inona ny tanjona tokony atao dia zay no atambatra zany hoe raha akitsika zany zao amin'izao fotoana izao tsy dia tena ilay match amin'ny Angola loatra no tena tokony ho tanjona satria izy efa malala fa mety hoe efa tsy dia misy an'izao intsony le lalao amin'ny Angola fa tokony hampahafantarina an'zareo hoe mbola mety hisy ny fananana amin'ny CAN 2025 sy ny coupe du monde amin'ny 2026 zany zavatra zany satria na ny CAN na ny coupe du monde anie tsy natao an'ny mpilalao rehetra na matianina ary ny andray anjara amin'izany zavatra ohatrohatr'izany zany no tokony atao ho resako ty dia eto dia miala tsiny amin'ny tsy dia tsara manono anaran'olona raha mbola tsy niresaka fa miresaka fotsiny ahy eto hoe anisan'izany Lilian zay lalao amin'ny Angers tokony atao ny fampiresahana tokony atao satria malagasy izy tsy maninona ny mbola mamerina raha azo atao ny mbola miresaka amin'ny Ludovic Jorka tsy maninona raha mbola azo atao no miresaka amin'ny Coquelin manana mpilalao maro any Allemagne any Suisse any Italie zay ialako tsiny eto fa tsy misy ny lista eto amiko ireny mpilalao ireny azo eritreretina raha tsy teny koa ny
municipal maro misy to sa palmera tsy aditiko le milalao amin'ny municipal zany ilaitsika fa zay ataoko hoe miakina amin'ny fandresendahatra ihany na le zandrikely le milalao capitaine Nantes izy teo izy nahazo ny champion de France raha tsy diso champion de France na coupe de France angamba izy teo tamin'ny U19 nefa sady capitaine eo amin'ny Nantes izy amiko zany zavatra tokony ho jerena fa ny tena zava-dehibe aloha de miezaka kokoa mba ho joueur tanora mba tena hisy ho avy ny Barea zany akory tsy midika mety misy milalao raiky amin'ny 30 taona roa amin'ny 30 taona fa mavita afaka mbola milalao satria reny mety afaka mitondra traikefa ho an'ny zandrikely indrindra ho an'ny zandrikelytsika eto Madagasikara. Ho an'ny Drogba mitovy amin'ny mpilalao rehetra milalao eto Madagasikara misokatra ho an'ny Drogba ny varavaran'ny ekipa pirenena tsy ny olana na mety ny zavatra niseho tany akary eo no misakana ny varavarana ho an'ny Drogba ho an'ny Roro de tsotra be mijanona efa niresako foana zay mijanona tamin'ny 24 décembre ny olana teny akary eo de mijanona teny akary eo sport angely atao ny hevitra ny mety tsy mitovy mety mba mifandisondiso kely ihany rehefa misy fotoana ary tsy ho Drogba reriny miara-malala tsika amin'izao fotoana izao ny performance ny Drogba zay tsy mitsahatra miresaka miantso azy hoe lalaova de ataovy tsara amin'ny baolina rehefa mahafeno mifepetry Drogba malalaka ho azy misokatra ny varavarana tsisy olana mihitsy ho an'ny Arnaud koa mitovy foana misokatra ny varavarana tsy Arnaud reriny nanaraka ny Arnaud zay nanaraka ny Glatison Larignon zay mbola mamerina foana misokatra ho an'ny malagasy rehetra ny ekipa pirenena malagasy fa zao fotsiny kosa okare mba tsy lalao amin'ny anarana samy manadiady de samy mamantatra fa ho anareo telo lahy zay voatonona teo malalaka be ny varavarana tsisy antony tokony tsy ahafahana milalao atao anatin'ny ekipa pirenena malagasy rehefa performant rehefa manome vokatra zara ary nisy jeu de Gilles ntsika ny jeu de Gilles de lalao resa-pirenena ihany koa tombony be de be amin'ny finoana amin'ny Angola ny fisiany jeu de Gilles zany hoe azo any manana ny lalao amin'ny Angola zany ny jeu de Gilles satria raha tsy diso ny fatarako azy de mety herinandro aorianany lalao famaranana le match amiko le izy mahatsara zavatra mazava be fa tsy izay mpilalao rehetra milalao jeu de Gilles no andeha any Angola manome vahaolana ho anay kokoa ny fisiany jeu de Gilles zany amin'ny fividianana an'izay mety ho mpilalao any Angola. Ataontsika raha zay ny fomba fiteny azy zany lehiben'izy mirahalahy fa zao le izy mpanazatra manana ny mari-pahaizana ilaina amin'ny mampanazatra ny Europe reny za manokana tsy mamenatra amin'ny teny an'izany marina fa assistant zala fa zao tokony ho ararotiny de za anisany manararota an'izay fahaizana mianatra amina olona ohatrohatreny be de be ny aporo hoentiny be de be ny zavatra hoentiny miteny ianao ary zareo zay ny olana tsy eto Madagasikara fa aty Afrika ny olana de ny petit détail reny le madinidinika tsy de rara itsika reny ny tena manomboka rara iny rehefa tonga ny fotoana mety mba tsy arahana amin'ny tsony de mba misy zavatra azo avy mba misy zavatra azonao zany raha ny aporo hoentiny de tena teneniko anao hoe be de be tena maro maro be tsy ho voatanisa satria tena hitanao mihitsy izy hoe tena ary zareo de zao misy baolina mihitsy any anatin'ny rano raha azo ny atao de eo foana ianao de indray ianao no miteny hoe orzala hoka kely indray aloha amin'ny tsy fahazarana tena tsy mamenatra amin'ny teny an'izany fa ary zareo de tena miainao anatiny io de raha nytiny disaky ny ray minitra ianao de tonga de zao indray zao coach zao ny tokony atao zao coach ary ireo zavatra tenenindreo nefa de tena marina mihitsy marina zay zavatra tsy hitako zay zavatra tsy de fataoko loatra de tsy mamenatra zany amiko le izy raha ohatra zay ka efa bolana ihany niaraka eto de za mihitsy mataoky fa ao anatin'izay efa bolana zay de toy ny hoe avy nianatra avy tany amin'ny nanao formation raha ohatra ka mety mbola hisy ny fitohizan'ity ekipa pirenena malagasy ity de ireo hiaraka aminy zay zavatra zay zao de ry zalahy mihitsy no matetika mametraka hoe tsy maninona fa apetrao inona ny tena asan'ny anankiray inona ny asan'ny anankiray de mizara de any ianao mampiena ny asa sy ny pression sy ny stress ianao zany satria nisy fotoana ianao daholo no manao an'izy marina fa efa manana ny tandamanana rehetra fa indray ianao manao ny zavatra rehetra fa rehefa izay le izy de mampifantoka bebe kokoa ny fisiany zareo manana fotoana kokoa hifantohana amin'ny lalao sy amin'ny resaka fifidianana mpilalao